faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano indray na zany amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahita lavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Alphonse Rakotondrainibe ny vahintsika ato anatin'ny fandarana avy amin'ny atoko vami vahoaka amin'iray ny tenany ary efa mpamakafaka politika nandritra ny taona maro indrindra fa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tena nahafantaran'ny be sy ny marina azy dia miarabanao indray Alphonse tonga soa eto amin'ny fandarana dinika. Faly miarabanao rahalay vao hita Joël dia faly miarabam-pieno amin'izao arivariva alinalina izao. Ya, anisan'ny nanamarika ny herinandro vitsivitsy faraparany teo Alphonse Rakotondrainibe ny hetsika teny Macron sy ny fanakanana zany hetsika izany sy ny fanakanana ihany koa ny antokotiko Madagasikara tany Antsiranana tsy hanatanteraka fivoriana ary vao farany herinandro teo amin'ny fanakanana ny antokotiko Madagasikara ihany indray koa tany Mahajanga tsy hanatotosa ny fankalazana ny faharoapolo taona an'izany antoko izany ianao moa tsy tena hoe ao anatin'ny antokotiko Madagasikara fa nanaraka foana ny raharaha-pirenena anisan'ireo mpitolona efa nanomboka tamin'ny taona 2024. Ahoana ny fahitanao ny toedrarà amin'izao fotoana izao Alphonse? Misaotra anao amin'ny fanontaniana. Raha dinihana sy fakafakana lalina ny zava-misy amin'izao fotoana dia ohatran'ny hoe tsy eto Madagasikara izany ianao. Ary ny toerana misy ianao ohatran'ny hoe toerana tena any anaty akata be tena tsy fantatra intsony mihitsy satria raha dinihantsika aloha avy manao tamberina kelyntsika ny amin'ny teoria beoririka dia tena zavatra tena mampimeby mihitsy ny zavatra nitranga teny satria izao ay ve ity antokoty nanao fangatahana tany amin'ny préfet-na Antananarivo renivohitra. Rehefa avy eo indray nanontaniana le gendarme nanakana tao, ny lehibe an'ny gendarme nanakana tao dia amin'ny alalana telefona ay azo alefa message ny fandrarana. Tsisy ilana an'le demande ika izany fa anaty telefona fotsiny ianao dia efa vita daholo ny zavatra rehetra. Raha izany mihitsy ny teo amin'ny toerany le olona nametraka fanontaniana tamin'iny hoe iza ny taratasinao manamarina fa foana le izy dia izay ny fanontaniana napetraka, izay ny napetrako taminy hoe marina ve izany ny ty telefona tsisy dia ny vehivavinareo na ny inonareo no mandefa le message dia hoe oke tsy fantatra akory any anaty telefona ve ny tokony isy an'ireny valin'ireny zavatra iny dia olomendrika ve ilay gendarme zay gradina colonel le izy iny mafimafy any aloha le asa mivazany kinona amin'zareo ndraindray tsy araka ny eritreretiny sy izay mihitsy asena miandry vodirindrina ianao dia miandry vodirindrina tsisy ninina amin'seho akory eo dia efa miandry eo foana ianao na maraina na atoandro na hariva dia eo foana ianao miditra amin'le resaka fanakanana amin'izay tsika. Nanao inona moa ireo olona ireo? Tsy nanao ninina nge le olona ireo nge tonga hanatrika izany fankalazana ny fetiny ny tiko Madagasikara izany ny faharoapolo taonany dia ao amin'ny toerana tany Antsiranana sy na teny Antsiranana na teny Mahajanga na teto Antananarivo rahantsika mahita daholo ny zavatra nitranga. Le toerana anefany toerana misy tompony. Le tompony no ankalaza n'ilay fety ao anatin'ny toerana. Rehefa avy eo nefany ny tompony iray ny sakanana tsy avela hiditra ao amin'ny anazy toeranao. Izany hoe eto Madagasikara izany amin'izao fotoana izao rehefa tian'ny fanjakana tenenina hoe anay io dia anay io. Ohatran'ny hoe anazy mihitsy ange izany le Macron hoe anay io fa tsy mahazo miditra ao nareo. Ohatrohatran'izay le fipetraka le zavatra dia lasa tokoa reto le mpitandro filaminana dia mitsakana tsy mamela miditra ny olona rehetra fa inony reto fanjakany reto ireo gendarme reo aloha ataontsika hoe gendarme izy pour être franc mba mahitsy kokoa ny resaka satria raha mijery tsika tsy mahita polisy miaramila zany fa raha misy polisy eo dia le gradé ireny le officier ireny sy ny miaramila ohatran'izany
Fa ny gendarme tonga de hitanao misy le colonel le lieutenant colonel le olona efa manana grady ambonimbony reny daholo ny mitady grady reny daholo ny eo fa nga moa an'ireny le toerana sa moa ireny zany zao am'izao fotoana zao no solon'ilay tamin'ny androny talohany tantarainy dadabenay tamin'ny 1947 sy tamin'ny 1939 sy ny karazana zany a Senegaly tamin'ny fotoana fanjanahantany satria no andevo ny frantsay de am'izao fotoana zao izy a inona le andevo ny frantsay am'izao fotoana zao eto Madagasikara gendarme zao no ampiasain'ny frantsay jereo fa na ny satroka ozy zareo aranke niova lasa ohatran'le zavatra hafahafa kely reny fa tsy le kasikety sy ny anina tsony lasa mitovy amin'ny frantsay mihitsy ny malagasy am'izao fotoana zao ka move malagasy le nisakana ny atoko timma tsy hiditra ao am'tranony sa vazaha fantanina mipetraka zay de ona Alphonse raha fahitanao anazy hoe raha oharina tamin'le zavatra nisy tamin'ny taona efa nanomboka tamin'ny taona 2024 zay hoe nahitana anareo foana ny tolona tamin'ny zavatra zany nanomboka teny Ambohijatovo mikatso tanteraka ve le raharaha ohatrany hoe mijanona tanteraka amin'le zavatra efa niainana tamin'ny 2024 le zavatra iainana amin'izao fotoana zao satria le olona nisakanana tamin'izany ihany ohatrany nareo nisakananareo ohatra tsy niditra tao Ambohijatovo intsony nisy fotoana volana vitsivitsy tao aorianan'ny volana mars 2024 zay indray le mbola miverina efa 13 taona ty ariana ahoana fahitany Alphonse an'izay fatahorana matahotra le fanjakana tamin'izany fotoana zany ihany ange fanjakana am'izao fotoana zao eo io tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2024 maneho hevitra ianao eo Ambohijatovo miaramila gendarme miandry ianao amina camion betabe ary tena feno camion voaka daholo ny fitaovan'ny gendarmerie rehetrarehetra zao fitaovana maty tsy nisy ny lana azy rehetrarehetra o lasa velona daholo reny a no nanakana tamin'izany fotoana zany ary reo ihany a no mbola manakana am'izao tsika miteny zao teny 10 taona teoriana ny dikan'izany zany tsy maty ny lolo mialatsiny am'le fomba fitenenana tsy tindry zareo mihitsy a ilay antoko tiako Madagasikara anao zavatra eto Madagasikara na Beorika zany na ny Mazanga na ny Tuleara na ny Teko na aiza tsy tindry zareo mihitsy satria maninona ny tsy tiavan'ireo azy na vita zavatra betsaka nge ianao nge raha vao betsaka zavatra vitanao zavatra tsara vitanao tiany olona ianao mamiototra ianao ka ny olona mamiototra tsy tiany devoly tsy tia olona mamiototra zany tsy tia mamiototra zany ny devoly fa ny zavatra hita am'izao fotoana zao dia mikatso tanteraka mihitsy zany kombona tanteraka mivavany olona rehetrarehetra satria ahoana kosa moa ny fanenanao amin'ny basy vao metrika ange ianao de nisy an'le lehibe any gendarme nalaza be zay bomba colonel bomba général bomba lasa bomba ny bomba misy ny anarany tateoriana ny farany satria manina lacrymogène foana na mahafatratra amin'ny olona raha vao miteny zany hoe le liberté d'expression le fahafahana miteny fahafahana maneho hevitra tsy sintsony mihitsy nanomboka 2024 hatramin'izao 13 taona teoriana 2024 zao faona nefa ny Alphonse Rakotondrainy be izy ny tena tokony homena tsiny moa zany hoe le mpitandro ny filaminana ndraindray moa izy ao anatin'ny EMO de hita eo daholo ihany le mpitandro filaminana isa tokony fa izy ny tena tokony homena tsiny hoe le mpitandro filaminana manatateraka baiko sa le autorité civile manome baiko anazy raha ny fahitako azy ny mpitandro filaminana de olona ao mpitandro filaminanao ihany manome baiko mpitandro filaminana fa indraindray tsy avaniry mbo tsy aveny amin'ny fanjakana fa indraindray izy avany amin'ny fanjakana de mianjera le mpitandro filaminana misy karazany roa le izy ahoana salamiko zao raha iza zao no teneninao na anenjika ianao na anao inona ianao raha iza no teneninao iny telefonina hoe na le message iny tsy mino an'iny mihitsy aho ny préfet no nanao an'iny tsy voatery ampinonao an'izany fa mety le lehibe ny sy ny hémorragie ananina ry ny zao karazana tsy fantatro rehetrarehetra zao no mandeva ny message iny
de mody hoe manaraka fotsiny rehetra zany e, manaraka fotsiny rehetra. Ny teto Antananarivo, ny tamin'ny Mahajanga, ny tany de koa mitovy ohatran'izay daholo ny rafitra rehetra. Zay le izy. Amin'ny ankapobeny hoe avy any amin'ny préfet foana no tonga ny baiko tsy afahan'ny olon-tsotra sy ny olona avy amin'ny atokotiko Madagasikara miditra amin'izay toerana ireny. Zay officiellement. Marina mihitsy zany satria izy no lehibe ny magistrat de la ville hozy ny fitenenana, lehibe ny tanàna, lehibe amin'izany tanàna, de afaka manao izay tiany atao izy. Sakanany de sakanany. Fa tsy fantatra tsony ange, tsy fantatra tsony. Général latsy, général roa, lieutenant colonel latsy, colonel roa, ohatr'izany daholo le olona ao anatin'le ity, le ao anatin'le izy fa tsy hoe ministriny zao na ministriny zao, tsy hainonao an'izany a. Le olona ao anatin'le tafika daholo ihany, reo manotokotina sy maneritery, manakombona vavam-bahoaka zao, fanakombonana vavam-bahoaka ange reny fitifirana lacrymogène reny. Eran-tany ianao raha tsy ilansika afa-tsy ny andro Frantsa zay tompondry zalahy roa, raha tsy ilansika fa andro Frantsa tsy misy an'izany. Matoa misy an'izany efa maherihery loatra le fihetsika. Fa ny olona mahazo maneho hevitra eny an-dalambe a. Fa mandany ianao Madagasikara ianao eto Antananarivo, mandany ianao maneho hevitra fotsiny, fa tonga de lacrymogène. Tonga de lacrymogène ary mifara amin'ny faty olona mihitsy, satria tsy fantatra otsonina hoe inona ny paoka na inona no mipaoka. Betsaka ange ny olona maty, betsaka ange ny olona maty ny pasy teto fa tsy tenenina. Fandrandretsy voateny amin'ny Ainao Manjery na amin'ny gazety na hita fa hita maso ny olona. Reo vahoaka rehetra reo mahita an'izany, mahita zavatra ataon'reo gendarme reo, mahita zavatra ataon'reo. De raha tsy ilaza fotsiny tsika efa voateniko teto indray mandeha izay zavatra ary tena tsy tiako mihitsy hoe malagasy sa malagasy ny anao an'izany. Gendarme miakatra lavarangana tamin'ny tany resaka Somamanina. Gendarme no mitsofoka sambotra olona. De ho gaga ve anao amin'izao fotoana izao raha ohatra mpangalatra miakatra lavarangana? Tandro filaminana raha miakatra koa. Fa mainka fa de mampianatra. Raha tsy hoe asa anga. Amin'ny ankapobeny araka ny voalazantsika teo hoe zay foana ny zatra ny ainana teto zany tato anatin'ny folo taona mahery kely isaka misy fanehoan-kevitra na isaka misy famondrim-bahoaka de misy fandravana ataon'ny avy ao anivon'ny mpitandro filaminana izay mandray baiko na avy amin'ny autorité civile na ihany koa ny lehiben'izy ireo ahoana rehefa fahitany Alphonse hoe tao anatin'izay folo taona mahery zay ohatrany hoe nitakiana zavatra maro isan-karazany ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny tsy ahitana fivoarana, inona sy inona ny tena mahatonga izay raha fahitany Alphonse anazy? Tsy manana fahafahana ny olona. Zany hoe ilay demokrasia atsotsoina kikazana n'aiza io tsy manome fahafahana vahoaka io. Tsy eto Madagasikara mihitsy misy an'izany hoe demokrasia zany. Ny vahoaka raha mitaraina ny vahoaka hoe nona, tokony ny mpitondra fanjakana ny midina voalohany. Fa tsy za izay eo anilan'ireo olon'ireo no andeha hamatsy varain'ireo olon'ireo, za raha tsy manan-koanina. Zany indray ve ndeha hamonjy azy fa fanjakana tokony midina voalohany indrindra mamonjy an'ireo olon'ireo. Misy fanjakana midina mamonjy olona zany ve eto? Tsy misy. Matoa misy eto de akaiky fifidianana. Matoa misy eto de misy tombontsoa kely tadiavina. Ianao nge gaga amin'izao fotoana izao anao, tsy gaga mantsy ianao amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hoe misy varitsinja efa akaiky fifidianana, efa ifaraparana ny mandany arain'le rangary, efa farana ny mandany zay vao mody apopotra daholo rehetra, ataony 44 ataony 33 ataony zao fa ny 2 sy ny 7 sy ny karazany nga vita. Lalam-pirenena resatsika hoe tena nitosy fanato anatin'ny taona vitsivitsy. Zao izy manao an'le zao izy mihetsika de ho taitra ny vahoaka zany io fa tena niasa marina le rajoelona fa tena lasa manamboatra lalana amin'izay izy. Inona nataony hatramin'izay? Vokatra ireo tantsaha eo nampitotongana ny fiainan'ireo tantsaha rehetra io tsy vivoan'le vokatra. Namboarina ve ny lalana? Tsy namboarina ny lalana. Zao izy vao manamboatra lalana inona satria ho avy ny fifidianana. Fahitanao anazy hoe amin'ny ankapobeny mety hizotra ampilaminana
ny fifidianana amin'ny taona 2024 satria amin'izao fotoana izao mantsy ny hita taratra fa maro ny fitakiana ataony avy aty amin'ny antoko-panohitra sy ny avy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa mikasika ny hoe tokony ikitihana faran'izay aingana ny lisam-pifidianana eo ihany koa ny tokony ikitihana ny mpikambana eo anivon'ny CENI sy ny HCC. Qui dit rakotoarisoa égale rakotoarisoa. Zay no CENI zay. Le HCC moa zany HCC. Zany hoe omin'izy ireo olon-dratsy taolo ange reo. Le HCC le rakotoarisoa tamin'ny voalohany ange izy tia lasa azo raisina fatsy mitombona. Iny ange raha jerenareo taloha mitovy amin'ny ny tao ratsakazo e. So izy mafiatoka be tena be atoka be mihitsy. De ohatran'izay koa anankiray eo. Inona no jeny tombontsoa an'ny tena ny jery fa tsy rarahanao mihitsy. Tsy rarahany sy lalàna zany izy. Fa zay mampandroso ny fiainany no ataony. De lasa ny farany lasa miteniteny foana ange ny olona miteny zany hoe azo raisina fa tsy mitombony zany. Olona manaonao foana ange zany hoe ampianao virgule ao anatin'ny constitution e. Lalam-panorenana zany tsy azo kitihana zany na kely ara. Fa moa nisy ny tany sainy fe ny tao anatin'ny lalam-panorenana tsy nisy. Tsy nitanisa mihitsy izy ny lalam-panorenana fa sendra ny sainy fotsiny. Vita moa fefiny, vita ny vavahady, vita ny rindrina, vita ny inona azo raisina fa tsy mitombona. Misy anaty lalàna ve zany? Misy ao anaty lalam-panorenana ve zany iainan'ity firenena ity? Nefa izay no ampiainana amin'ny vahoaka. Anisan'ny resy lahatra zany raha Alphonse Rakotodrainy be hoe mbola tsy tena azo anterana io fizarana avy momba lalam-panorenana. Aza miantehitra amin'io rakotoarisoa égale rakotoarisoa. Aza miantehitra amin'io ary aza miantehitra amin'ny inona koa reto le ny CENI tena mikarakara fifidianana ihany koa. Mikarakara aza miantehitra amin'ireo e. Inona ny antony antehiranao amin'ireo? Avelao ile izy iverina makany amin'ny amiko. Aleo any amin'ny intérieur. De ny intérieur mikarakara azy. Ny fokotanindreo alefaso fidiana ny lehibe amin'ny fokotany. Fa tsy aperaperaka ohatrany any aminay zao lasa aperaperaka fotsiny lehibe amin'ny fokotany. Esoriny ianona de miala ianona. De ianona indray eo. Tsy izy zany e. Tsy tiany vahoaka zany. Fa reo vahoaka reo nge aza adiny fa tsy miteny reo. Tsy miteny reo androany. Fa hiteny reo rapitso. Aizy ireo miteny any amin'ny urne reo miteny. De ahoana nefa androtraka tsy tena azo anterana le fikarakarana le fifidianana. Zao hoe ny fifidianana raha ireo mbola eo de kotiny tsy misy. Fa na io ny farany io na io korotana be na io mandeha amin'izao de angala-bato foana izy. Ary ny ala-bato tsy maintsy misy efa miomana izy. Efa miomana izy. Aiza zao le nakaiza na salasa volan'iza 73 kilos d'or. 33 centimètres. Tany Afrique du Sud. Tany Afrique du Sud tany aniza daholo reny vola reny. La salasa nakaiza. Misy tampiny ange reny. Ary reny zavatra iny isan'ny raha ho anahy isan'ny hitondrana entina hanaovana fifidianana. Reny zavatra reny. Entina hifidianana vahiny. Mba azahoan'ny vahiny manohana. Aiza filoham-pirenena ve anao de teny sahanao ny teny firenenao efa KO total sahanao ny teny fa tsisy krizy eto Madagasikara. Fa jamba daholo zany ry olona rehetrarehetra de mitehaka angely ny alatsiny amin'ny efimesy rehefa mitehaka angely vahiny le ONU sy ny karazany mitehaka. De zao indray ny menan'ity le kopy sa inona? Trophée. Anisan'ny firenena mandroso amin'ny lafin'ny indostria Madagasikara. Mandroso lafin'ny indostria. Aiza misy. Marina fa tena izah kosa aloha manaiky. Manaiky ny Malagasy fa namiasa anareo Andry Rajoelina. Lasa mivarotra kasibosy nareo menakavy zao amin'izao fotoana izao. Tsy asa ve zany? Asa. Misaotra Andry Rajoelina izy zany satria iny ny asa. Sady misy fomba fijery hafa ihany ao anatin'izay zavatra fomba firesaka izay mazava azy. Misy mazava azy. Hono Alphonse, amin'izao fotoana izao volana Aogositra taona 2024 tsika amin'ny herintaona izao azo antoka efa anatin'ny efa fifidianana ny ady hevitra eto Madagasikara. Inona ny vahaolana
mba hampizotra ny mpilaminana ny fifidianana izay tokony hatrehana amin'ny herintaona io raha hoe izao ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao sy nandritra ny volana maromaro. Misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay satria tena mavesatra be izay fanontaniana izay. Ny olona ny vahoaka malagasy izay tenenao azy dia ataony. Ny fifidianana hoy izy ianao amin'ny herintaona ohatran'izao efa mba tokony miomakomana amin'izany daholo ny olona rehetra. Tsisy fifidianana izany eo raha mbola ireo averiko ihany, raha mbola CENI, raha mbola ACC, ireo ihany, raha mbola ireo ihany ny olona eo, tsisy fifidianana izany eto Madagasikara. Tsisy, fa tena mitenenao fa ireo olona ireo nge tsy petrapotsiny amin'izao nge ny vahoaka e. Aloha tsy teny hoe vahoaka fa ireo olona ireo nge tsy petrapotsiny amin'izao e. Ireo olona ireo anana ny zavatra ho ataony ireo, ary rehefa ireo ny trotra tena Mety ahina ve nisy izay zavatra ireo fahitanao anazy raha hoe miainga amin'ny zavatra ny iainana atao anatin'ny taona vitsivitsy sy volana vitsivitsy. ko jereo tsara fotsiny ty le resaka doublon. Ny doublon nge mbola tsy nazavaina tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Tsy mbola nolazaina nge hoe tena iza marina nanao an'io e. Le fanjakana nge tsy miaiky mihitsy nge le fanjakana hoe izy nanao an'izay ny karany teo e. Fa raha nandeha amin'ny ara-dalàna nge tsy lany teo izy. Ary fantany izay zavatra izay fa tsy ho lany mihitsy izy raha tsy mangalatra. Na vola io, na volamina io, na avato io, na inona io, tsy maintsy angalatra izy. De anizany ACC anazy, anizany CENI anazy, anizany olona any Fokotany anazy. Sarotra be fa ny vahoaka nge fa misaina amin'izao fotoana izao tsy izay ny fidy an'io lehiben'ny Fokotany io. Tsy izay no nifidy an'io. Fa nareo no nametraka an'io, izay tsy anaiky. Io fotsiny dia efa korotana io. Any resaka Fokotany. Resaka Fokotany fotsiny dia efa any ny départ-any io. Fa raha drelona raha manantena hoe mbola hirotsaka filoham-pirenena ka hoe manantena ny olona any rehefa tena mandeha amin'ny ara-dalàna sa manantena an'izany ianao e. Ary hanetanako ny vahoaka koa fantatra reo izay fidinareo. Le fikitihana ny sefy Fokotany maromaro amin'izao fotoana izao ve raha ny fahitanao anazy mety efa misy ifandraisany amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona ho avy? Misy ifandraisany mihitsy ka. Fa maninona ny kitihana io? Ny olona napetraka teo raha nge olona tsy nifidiana e. Olona napetraka fotsiny teo e. Maninona ny kitihana indray? Satria team ve? Satria famille ve? Satria RMDM ve? Satria izao ve? Tadidio tsara Andriamatoa raha ilay vao hita fa ny sefy Fokotany rehetrarehetra teto Madagasikara dia tsisy ny fidim-bahoaka na iray ara fa napetraka fotsiny. Dikan'izany tokony olona voafidim-bahoaka no ho eo amin'ny Fokotany hitantana an'ilay izy. Fa raha voafidim-bahoaka nge ny olona manana tahotra e. Manatahotra an'ireo vahoaka ireo e. Fa tsy voafidim-bahoaka izy fa pasy ny anina jereo fa voanetsika kely ianao dia gendarme manodidina ny Pokotaninao Sao dia hoe manahirana ihany koa nefa ilay hoe atao voafidim-bahoaka ilay izy nefa rehefa avy eo ilay izy anakinana andraikitra be da be ny tambi-karama zara raha misy ary indraindray mbola tara matetika. Sao dia izay no lasa manahirana amin'ilay izy dia alao tendrena hoe izay vonona anao an'ilay izy fotsiny raha manaiky. Tadidio tsara fa eto Madagasikara ny olona tokony ho be karama indrindra dia ny mpampianatra. Ray izay. Satria maninona? Mamola vola. Ny le sefy Fokotany koa mamola vola. Sefy Fokotany nge raha ohatra misy mpivady miady dia antsoina sefy Fokotany e. Dia sefy Fokotany mandamina an'io. Fa tsy hoe ndeha gendarme anao antsoinao dia hoe gendarme mandamina an'io inona ny raharainy an'izany. Asa mavesatra. Dikan'izany tokony ho be karama ireo olona ireo. Fa tsy ataonao karama varimasaka. Fa dia izay hoe marina ny teninao mety isan'ny atahoran'ny olona izany. Hiditra lehiben'ny Fokotany. Fa raha fidiny izy ka tena mipetraka tsara ny condition hoe zao ny karamanao zao ny asa ataonao, zao ny andraikitra ataonao mandroso Madagasikara e. Amin'ny resaka vo any amin'ny lehibe Fokotany fotsiny dia efa manitanao mandritra anao fa androso ny firenena. I spécialité-ny mialatsiny manonona anarana spécialité-ny président Marc Ravalomanana izany. Spécialité-ny azy ny azy tsy mipetrapetraka tsara daholo fa tsy kitantanina ohatran'ny kitantanina ange ty e.
Aiza hitanao zao fa lalana misokatra hoan'ny harena sy ny vokatra eto Madagasikara ny RN2 potika tsisy tokotaniny fa maninona raha amboarina io lalana etsy Andotapenaka no amboarinao ianao feonao gouverneur be na Antananarivo ianao manamboatra ny lalana jereo sa tika le lalana Andotapenaka hoe para tonga aty amin'ny 67 hectare lasa tranona koa fanatodizan'ny akoho fikotrehan'ny akoho sisa nefa voaingana nefa voaingana napetraka ohatra tsisy ny asa ingereo an'izay rehetrarehetra napetraka teo ireny na kely na ray ary tsisy ny asa zany akory nasiana soratra fotsiny mba ho hita hoe faritra Analamanga fa tsisy ny asa ireo na ray ary fa tanana foana ny asa nanao an'ireo tanana foana ny tanana ve mafy noho ny vy de ireny nefa raha ena re amarina fandarina sady sika Alphonse Rakotondrainy be omeko minitra vitsivitsy ianao hitondrana famotinana ihany koa hitondrana afatra ho an'ny mpanaraka antsika afatra angambany betsaka ry malagasy fantatrareo ny zavatra tokony ataonareo amin'ny fifidianana fantatrareo ny zavatra tokony ataonareo rehefa misy enireny fivoriana tokony ho atrehana aniversera sy ny karaha fantatrareo daholo ny zavatra tokony ataonareo rehetrarehetra aza atao anatra zany ny taloha tsisy anatra zany fa fanahinina daholo reny fanahinina natao daholo reny fa tsisy anatra izany manarakarak'izay ho an'ny demokrasia mitenena foana fa aza matahotra ny miteny zany vonivorona nenireo fa mitenena ary malagasy mitenena ny olona ve de ianao ve de anaiky ho akombon'ny olona ny vavanao tsia mitenena zay angamba ny afatra tiako atao amin'ny malagasy hoe maneho hevitra eny are de mankasitraka ny Alphonse Rakotondrainy be tsika ny vahiny tato anatin'ny fandarana ampahatsiahivana ihany sady mpamakafaka politika ny tenany avy amin'ny antoko vamia ary efa mpitolona foana nandritra ny taona maro indrindra fa nanomboka tamin'ny taona 2024 de mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana tany tokantrano tany de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoklasy tompoko vavy